miaravanao manokana indray androany ao anatin'ity fotoana manokana izay hitahian'Andriamanitra anao ty. Ry havana, misy lalany ny fitahian'Andriamanitra, misy principe ny fitahian'Andriamanitra. Ny oabolana toko 20:20 dia mampianatra antsika hoe ny arena malaky azo foana eo am-boalohany dia tsy ho tahiana any aparany. Ny arena malaky azo foana any am-boalohany dia tsy ho tahiana any aparany. Tsotra ve ny afatra ho asoanao androany a? Ndao tsy ho maimaika hanan-karena, maimaika hanan-karena tampoka, maimaika hisandratra tampoka, anao ny fomba rehetra mba hampahazo vola tampoka. Fa raha ten'Andriamanitra no ianarana dia tsotra be, andao hianatra hiaritra sy hafy amin'izay omeny tompo antsika androany, hianatra hiaina araka izay omeny tompo antsika androany, andao hianatra hiary araka izay omeny tompo antsika androany, dia hianatra hifaly amin'izay mba omeny tompo antsika androany. Dia milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa ho tahiny io any aparany, ka ho marina aminao ilay ten'Andriamanitra na kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny fiafaranao. Na miainga amin'ny zavatra kely ary ianao ka mianatra mahatoky amin'io, mianatra fidèle amin'io, mianatra makasitraka amin'io, mianatra faly amin'io, dia milaza aminao ho lehibe ny hafaranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen.